Ny ampitombony vokabary ho avy roa no tanjany fitondram-panjakana malagasy mba hialana ny tsy fampiambary amin'ny lemaky marovoay. Tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny famarotana ny fitaovana sy ny fanomezana ny masom-boly ento mamokatra ny vary fa indrindra ny vary jeby amin'ireo tantsaha mpamokatra atao anatin'ny faritra Boeny. Dia nisy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana teo amin'ny tantsaha misy semence 25 tonnes na ambioka zany zaraina namidy amin'ny vidiny mirary amin'ny tantsaha. Misy ihany koa ireo zezika namidy 20 tonnes namidy amin'ny vidiny rary ihany koa amin'ny tantsaha amin'ny faritra manodidina Marovoay sy eo amin'ny lemaka Marovoay io. Ary misy ihany koa karazana fitaovam-pamokarana toy ny herse, charrue, sarcleuse maromaro manjatony izay nanampiana ireo tantsaha mba hiroso bebe koa amin'ny resaka fambolem-bary vary jeby ity, satria miezaka amin'izao fotoana zao fitondram-panjakana hitantsika tsara fa mitady fomba hialana amin'ity tsy fampiam-bary indrindra aty amin'ny lemaka Marovoay aty. Ankoatr'izany ihany koa misy ny fiarah-miasa amin'ny mpamatsy vola resam-pirenena toy ny Banque mondiale hitantsika teo amin'ny miompana amin'ny fanarenana ny lakan-drano indrindra amin'ny faritra Marovoay sy manodidina iny, zany hoe ireo lakan-drano simba sy totitra mahatratra eo amin'ny 4500 hectares eo ny lakan-drano namboarina ary ny tantsaha eo amin'ny 703 misitraka an'izany ny fanamboarana ny lakan-drano ngezabe zany. Hita zany fa miroso bebe koa any zany isika aty amin'ny faritra Boeny amin'ity resaka fambolem-bary jeby ity. Anisan'ny nahazo tombontsoa ny tantsaha mpamokatra vary amin'ny distrikan'ny Marovoay. Misy ny famatsiana vola ho azy ireo ahafahan'ireo tantsaha manatsara hatrany ny vokabary. Fikambanan'ny vondron'ny tantsaha eo amin'ny 830 sy 300 eo no nahazo an'izay famatsiam-bola zay tamin'ity taona ity, ary ny tany vaovolo tamin'izany dia 970 hectares. Misy ny fepetra moa zay tsy maintsy niraisina mba ahafahana magnatratra ny tanjona amin'ny vokabary, dia voalohany aloha tsy maintsy tantsaha manana ny tanimbary no mahazo ny famatsiam-bola, ary ihany koa ny tanimbary afaka mahafehy ny rano zay anisan'ny fepetra ilaina ao amin'ny teknika ny fambolem-bary. Ka raha zany hoe azavaiko fohifohy fa ny PHRD zany dia fokotany anaky commune rurale eo amin'ny anaky 9 eo zany no niasany tamin'ity taona ity amin'io fambolem-bary io, dia ny tao Ambolomoty, Ankazomborona, Antanimasaka, Manarasandry, Marosakoa, Marovoay ary Marovoay Banlieue sy Tsararano. Zay zany niasany ka raha ny fikambanana zay nahazo tombosoa tamin'ireo commune rurale reo dia ho an'ny famatsiana PHRD dia teo amin'ny 900 eo, ary tanimbary eo amin'ny 920 sy 900 hectares eo zany no ovolena amin'ity taona ity. Nisy ihany koa ho an'ny projet PHRD Pirsapsa BVP zafady dia teo amin'ny commune rurale anaky 3 teo no niasany, dia anatin'izany ny tao Manarasandry, Antanimasaka ary nisy ihany koa Marovoay Banlieue. Ka ny fikambanana vondron'ny tantsaha teo amin'ny 770 eo no nahazo famatsiam-bola, ary 300 hectares eo ny toerana ovolena vary. Misokatra amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolena ny vary jeby atao anatin'ny faritra Boeny. Fantatry nandritra ny fanambarana ataon'ny lehiben'ny faritra Boeny ny maraina teo atao amin'ny bureau-ny faritra.